misaotra n'Andriamanitra lehibe isika no ty androandroany ity sy no zao fotoam-pivavahana izay iarantsika manotrina izao. Manaraka izany fifaliana ho anay mpanompon'Andriamanitra, tompony andraikitra ato amin'izao fiangonana refy androvakely izao, ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra fiangonana ary ianareo rehetra koa izay any tokantrano ka manaraka zao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny Facebook na ny YouTube. Ho zahay mpanompon'Andriamanitra hoe hitondra fahasoavana lehibe ho antsika tsiraray avy anie zao fotoam-pivavahana hitondran'Andriamanitra antsika izao. Omena tompo ny dera sy ny aja ary ny voninahitra. Zavatra anankiray anentanako antsika etem-boalohany dia izao: fotoam-pivavahana no ataontsika. Mino zany isika fa manatrika an'izany fotoam-pivavahana ataontsika izany ny tompo. Ka ho anareo izay marary dia manana finoana sy fanantenana fa afaka nositrana, afaka ny hiala aminao ny aretina izay mahazo anao. Ho anareo izay manana olana asa mitanondrika na kivikivy tahaka ny teo aloha fa tahin'Andriamanitra ty fotoam-pivavahana ity ka dia amonjy anao ho afaka amin'izany olana mahazo anao zany izy. Inona ihany koa fa na dia efa manitsaka vanandro farany ary isika, vanandro farany isin'ny karazana olana, karazana fahoriana izay mianjady eto ambony tany ity, dia mbola manantena foana isika fa no Jesosy Kristy dia mindra fo amintsika Andriamanitra ka ho avahany arabaky teny isika arak'ilay faminaniana izay efa nampitondrany any Malaky mpaminany. Mbola omena an'Andriamanitra hatranetrany ny tera sy ny voninahitra ny amin'izany rehetra izany. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ka metraka ny fotoam-pivavahana izay ataontsika mba hoe ho an-tanan'Andriamanitra tokoa. Ry Tompoandriamanitra io, ry laiza hatrizay mandrakizay, isorana ny eny anaranao masina, omena voninahitra mandrakizay ianao. Ankehitriny dia ndreto izahay mpanomponao miaraka amin'ny fiangonanao rehetra, manome voninahitra anao zahay amin'ny alalan'izao fotoam-pivavahana izao. Koa dia mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy, taio ty fotoanandroany ity, taio zao fotoam-pivavahana izao. Araky ny nambara-panomponao teo dia atao fitsapana tsiraray avy ireo karazana fahasoavana toy ny fanasitranana, famonjena, fitahiana izay fanomaninao ho anay. Atao tena tsapanay ny fahateateran'izany eo amin'ny fiainanay, eo an-tananao any ty fotoam-pivavahana ray manontolo ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Milony anoizantsika ny fotoam-pivavahana dia maky teny soratra masina ato amin'ny Salamo 7:7 isika toy izao ny voasoratra: Alleluia, mirafy ramboavao ho an'i Jehova, ny fiderana azy eo amin'ny fiangonan'ny olo-masina. Aoka ny Israely hifaly amin'ny mpanao azy, aoka ho finaritra amin'ny mpanjakany ny zanaky Ziona. Aoka hiderany anarany amin'ny dia izy sy akalaza azy amin'ny ampongatapaka sy ny lokanga. Fa sitraky Jehova ny olony ravahany famonjena ny mpandefitra. Aoka ny olona masina hifaly amin'ny voninahitra, aoka ioby tsara eo am-pandriny izy, aoka izy fanandratana an'Andriamanitra eo ambavany sy sabatra roa lela eny an-tanany, amaliany ny jentilisa sy amaizany ny firenena maro, amatorany ireo mpanjakany amin'ny gadra sy ny olo-malazany amin'ny gadra vy, mba anaovany ny fitsarana voasoratra voninahitry ny olony masiny rehetra izany. Alleluia, amen. Anao ira anankiroa mifanesa vetrany isika, etsika nomezana voninahitra an'Andriamanitra hiderahana azy, dia aoka hiomana ho amin'izany tsika ho vonona indrindrindra samy anompony tompo daholo sika rehetra, na ianareo any tokantrano aza dia tomina mba ho amin'izany tompoka. Mirarosoa rary fahirezana. Eny ary tompoko dia mbola fifaliana ho anay hatrany ny manamafy ny arahaba izay efa natolotra ny mpanompon'Andriamanitra ho anao any ao tokantrano.
manona ny fahasoavan'i Jesosy manona ny fiadanany tompo ao atokantranao. Misy tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Mateo 4:20 andininy 7 ka hatramin'ny faraiky amby 7 fa isy roa lahy eny an-tsaha, ny iray akarina ny iray ajanona. Isy roa vavy ao am-pokosoam-bary, ny iray akarina ny iray ajanona. Zany hoe efa tena ao anatin'ny vaninandro farany zany tsika amin'izao vaninandro iainantsika izao. Misy ny andro ny fanangonana, misy ny andro ny fanjavonana, ka noho izany mila fiomanana. Aoka ianao tena hiomana satria ho avy Jesosy anavaka ny manompo anazy, anavaka ny tena azy sy ny sy azy, ka aoka ianao te hanana fiomanana amin'izany satria efa ao anatin'ny vaninandro farantsika izao. Ka aoka itsika tena hita mihitsy hoe anana fahaterepana ho vonona amin'izany fiavian'i Jesosy zany. Ka hideran'Andriamanitra avy hatranintsika ao anatin'izay ira izay tompo, etsika mezana voninahitra an'Andriamanitra. Androany amafisindray ny fanoloran-tenanao ao anatin'ny tiry ty dia teneno hoe Jesosy te hiantsy fikambanana aminao aho, hanompo anao aho, hanaradianao aho. Amafisy ny fanoloran-tenanao, teneno Jesosy hoe tsy hiala aminao aho, hiandry ny fiavianao any amin'ny lanitra ary hanana fahavononana eo anatrehan'izany fahavononana fiavianao any amin'ny lanitra any Jesosy. Halleluja. Kasio zay tompo indrehetra zahay Androany manamafy ny fanoloanana tena manao tena teneno Jesosy vonona tompo itsy
fahasambarana mafifandorako tena ho anao tsy ala aminao aho iandry ny fiavianao any amin'ny raolantsy ary anan-tena izany Jesús manda que Senhor. Ande amanichu yana mageta etana ni fanaichu maniriana Sanja chuanao nitanaku tunitani mai izai mitadi urana miochanu izan nuyan chanja kwanao Fanaticha mani pufuninjai Wanau lai ranu veluna Tupunyai nasi fanai Wentum ya kacau Sintunya wanyaminau Dea itanau Sarani lani chao Kahaniti now Aita myocha nietuantan Nifana ichu Utafakamba nami nawa Mani hiye no fika bana nam se susa
Ifanaicho utafakamba minawa. Halleluja. Dia misaotranao Andriamanitra makasitraka anao zahay tamin'izay hira niarahanay nanome voninahitra anao teo. Miondrika ato anatrianao amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Misaotra Tompo. Amen. Dia amin'izao fotoan'izao indray zany isika dia tomina mba hiomana indray andre ny tenin'Andriamanitra. Aoka fantatsika fa ao anatin'ny fotoam-pivavahana toy izao dia miteny amin'ny olona rehetra izay manatrika na izay manaraka ny fotoana ny tompo. Ka dia aoka vonina ianao ny angolatsofina ary indrindraindrindra ny andray ary ny ino an'izany teny izany mba ahafahan'Andriamanitra manamarina an'ilay teny eo amin'ny fiainanao. Ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny afatra androany dia pasteur Razafy Lalana Hyacinthe, mpanompon'Andriamanitra miandraikitra ny fiangonana Refy any Ambohimanambola. Ka dia asaintsika izy androso ary reto namany reto kosa ataontsika maka toerana. Dia mbola manolotra ny araba ho antsika rehetra izay tonga manatrika an'izao fotoam-bavaka izao sy ho antsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao ihany koa amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Koa dia androany dia matoka fa manana afatra lehibe ho antsika tsiraray avy Andriamanitra amin'ity anio ity. Ka dia mialohan'izany nefa dia satria tsy anteny fa an'Andriamanitra irery ihany dia andaontsika hiara-nondrika alohantsika hivavaka ametraka ny afatry ny tompo mba hiteraka vokatra goavana ngezy ao anatinao amin'ity androany ity. Raha marary ianao araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia afaka mino sady ianao fa isy fanasitranana, ary raha manan'olana ianao dia afaka ino sady koa fa isy vahaolana ho ataon'Andriamanitra sady amin'ity androany ity. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo tokoa ianao. Misaotra anao zay ankehitriny noho ny amin'ny fitahinao, ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny fahasoavanao manokana, ka afaka miray fo, miray saina, miray fanahy, miray hevitra manompo anao eo amin'izao toerana izao indray zahay. Noho izany indrindra Jesosy eo dia taio aza ny teninao, hosoro ny mpanomponao, ary androany tompo ny sofina rehetra zay mandre ny teninao dia aoka tsy ho lalo-dalovana izy, aoka tena andre izy, aoka andray avy aminao indray izy androany. Ary matoka Jesosy eo fa ianao ny asa, ianao no anatanteraka ny famonjena sy ny fanafahana ho an'ny olona androany. Ary ny devoly kosa ny herin'ny maizina fa valy efa resy, tsy manan-kery ary tsy manam-pahefany asa izany. Voatazo ao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, amaky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny bokin'ny Petera voalohany izay toko faharoa eo amin'ny andininy 5:20. Petera voalohany toko faharoa andininy 5:20. Zao ny ambarany afatra: fa efa nanitony ny ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Marina be zany satria raha niseho reny fiatona tamin'ny fiarahana mivavaka, fiarahana manompo ireny, dia ohatra ny hoe tahaka ny ondrina nindray isika izay tahaka ny tsy nisy mpiandry intsony angamba ny filaza azy, kanefa isaorana an'Andriamanitra ny amin'ny fahafahantsika indray miverina manompo an'Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao. Ary eo indrindra no tiana horesahana androany hoe efa niverina amin'ilay mpiandry atsika isika, manana n'ilay mpiaro atsika isika, ary tsarovy fa raha
Jesosy manokana dia miresaka mihitsy ny amin'ny mampiandry tsara azy lay teneniny resahany any amin'ny Jaona 10 ohatra eo amin'ny soramandry dia tena ambaran'i Jesosy mihitsy hoe nanambaran'i Jesosy ny amin'ny tenany ho mpiandry tsara ozy ny tenin'Andriamanitra dia ilay mpiandry tsara izay mpiandry ondry tsara dia Jesosy Kristy tompo ary izao no lazainy azany eo amin'ny 7 dia lazainy tsara mihitsy hoe ary izy ozy no voan'ny mpiandry vavahady ary ny ondry mihaino ny feony ary izay ondrony tokoa dia antsony amin'ny anarany tokoa. Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy ozy dia mialoha azy ary ny ondry manaraka azy satria mahalala ny feony ireo. Marina be zany tompoko, tsy adikevitra mihitsy fa ny tena ondriny Jesosy dia zasy ianao zany lay miverina ao amin'ilay mpiandry azy, lay miverina ao amin'ilay mpia azy dia hoy ny tompo mampianatra miresaka le tena ondro izy Jesosy dia miaino an'ilay feoko. Raha tena any Jesosy marina isika ry havanao dia miaino ny feo an Jesosy hatrany isika ary vanim-potoana tsy enona ny feo eto sy erotsolo izao fa vanim-potoana enotsika ny feo an Jesosy izao mba afatsika mandeha ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary le teneniny hoe van Jesosy ny vavahady mamoaka ny ondry izy ary ny ondriny dia manaraka azy ozy le manaraka teneniny tsy le hoe manaraka ao aoriana tsy zay kory fa manaraka zay lazainy ny tiany teneniny mankatoa zay ambaran'Andriamanitra zay ny tiany lazainao. Noho izany indrindra androany dia mafaly any mitaonanao androany fa raha tena olony Jesosy marina ianao ary raha tena manompo ny Kristy marina tokoa ianao dia tsarovo tsara fa hainao tsara ny manavaka ny feon'ny Kristy amin'ny feon'ny olona maro. Ao anatin'izany indrindra no atiako hitaomana anao androany hoe raha mihaino ny feo an'ny Tompo ianao ao anatin'ny fandrenesanao ny feony amin'ny alalan'ny toriteny tahaka izao dia tiako milaza aminao fa misy ny fanasitranana, misy ny vahaolana, misy ny fagagana izay ataon'Andriamanitra. Ary raha mijery sika ny tantara izay nandalovan'i Davida dia Davida manokana dia samilaza mihitsy izy fa manana mpiandry azo antoka izy dia tsy iza fa Jehova. Araka ny ambarany any amin'ny Salamo, haitsika tsara ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 7:20 dia hozy izy Jehova mpiandry aho ozy tsy hanan-java mahory aho. Atreo angambany aloha no ho ambarako hoe Jehova mpiandry aho tsy hanan-java mahory aho. Davida dia ao amin'ilay toerany fiandrianany mampanjaka azy. Zany mpanjaka zany haitsika tsara fa ny mpanjaka ry havana dia tsy manana zavatra mety mampahory azy. Izy ny tompony fahefana, izy ny tompony fanapahana rehetra eo amin'ilay tany, eo amin'ilay fanjakany, eo amin'ilay firenena mihitsy azy angamba. Dia tiako milaza aminao fa raha mpanjaka zany izy tsy hanan'olana ara-bola, tsy hanan'olana ara-piarovana satria na matory ary izy dia ny miaramila mpiambina azy dia miambina azy, miambina amin'ny varavarany, miambina amin'ny varavarankeliny. Fa mbola zao ihany ny tenin'i Davida, na dia mpanjaka aza na dia manana fiarovana maro isan-karazany ireo olona zay atokisany ho mpiandry azy izy dia mbola zao ihany ny tenin'i Davida. Tsy zany ny azoko anterana hozy izy, tsy mety hatramin'izany olona zany aho, tsy zany ny famonjena ho aho fa ho Davida Jehova mpiandry aho. Izasy ianao ihany koa isika izay manompo an'Andriamanitra dia aoka ho fantatra ao androany
fa ny tena mpiandry atsika dia Andriamanitra rery andry, ilay mpahary zao tontolo zao rery andry. Ary Davida dia mahafantatra tsara mihitsy izy ny lanjan'izany hoe fiarovanaandriamanitra zany, ny falebiazan'izany hoe famonjen'andriamanitra zany. Ary tsarovy fa ny mpiandry dia sady manao fiarovana izy. Raha ondry ny resantsika ohatra dia miaro ny ondry izy tsy rombany ambodi na ny liona na mibera, miaro an'izany izy. Ary ao anatin'izany ihany koa ny tena mpiandry dia mikarakara ny ondry izy. Ary izay le ambaran'i Jesosy any amin'ny Jaona 10 no isandrindra tiako milaza aminao androandry fa manana mpiandry azo antoka isika, dia tsy iza izany fa Jesosy. Ry havanao, Davida nge teo amin'ny sehatra ny mampanjaka azy, dia aoko fantatrao fa zany mpanjaka zany manam-bola zany, manana ny zavatra rehetra zany, tsy misy mampahory azy zany. Fa zao ihany ny teny Davida hoe Jehovah ny ampiandry aho izy, Jehovah mpiandry aho izy, tsy misy zavatra mampahory aho, tsy manana zavatra mampahory aho, satria le Andriamanitra mpahary mpamorona ny zavatra rehetra no mpiandry aho. Tiako milaza aminao fa ilaina tokoa ny vola, fa misy zavatra tsy ataony ny vola mihitsy. Ilaina tokoa ny fahalalana, ilaina ny fatakarana, fa misy zavatra tsy ho takatritsika, tsy ho haitsika mihitsy, fa Andriamanitra rery ihany no mahay azy. Tahaka an'ireny hoe aretina tsy ahitana mpanasitranana, tsy ahitana fanafana, betsaka ange ny olona narary efa teo ambaravarany fahafatesana fa isaoran'Andriamanitra rehefa nataony vavaka, nataony vavaka fanafahana, rehefa ndroana ny devoly, nandray fanasitranana ny olona, nahita fagagana petepeny ohatr'izany, tahaka ny hoe olona ny sarabady efa ela, kanefa rehefa nataony vavaka niverina indray tamin'lohan'ny ilay tokantrano. Hitanao amin'izany fa tsy vita ny fahaizana izany, tsy ny fahaizana mihitsy ny manatanteraka izany, ary tsy vola ihany koa ny manatanteraka izany, fa benge manam-bola fa tsisy fiadanana ao anatin'ilay ankonana na ao anatin'ilay tokantrano, satria misy zavatra tsy ampy ao. Ny tsy ampy dia le mpiandry tsara indrindra dia tsy iza zany fa Jesosy Kristy Tompo. Androany aza dia mitaonanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo aho, iza mpiandry anao, iza mpiandry anao amin'izao vanim-potoana izao, iza niaro anao amin'izao fotoana izao. Fa tiako mbola mamerina aminao hoe ny mpiandry tompoko aho dia sady manao fiarovana izy. Fantany hoe raha eto ny olona apetraka dia ohatr'izao ny fomba iarovana azy mba tsy ho lasa ary, tsy animakatsy. Tena tsara loatra ilay Andriamanitsika, tena tsara loatra ny miaraka aminy. Ka mitaonanao androany hoe iza ny anteranao, hiaro anao, hamonjy anao, manoloana zao zavatra mitsanga izay miseho amin'ny vaninandro farany izao, ary tsy azo edika-hevitra mihitsy fa zao no antsoina hoe vaninandro farany. Efa manitsaka tanteraka amin'ny vaninandro farantsika, araka ilay tenen'Andriamanitra hoe amin'ny andro farany. Dia maro ny zavatra tany sain'Andriamanitra ny amin'izany. No isandrindra dia mitaonanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo aho, mba tena anorina ny finoanao amin'ny Kristy ianao, anorina ny fiainanao ao amin'ny Jesosy ianao. Aza orina amin'izao na amin'izao tsoa ny fiainanao, fa aoka iorina amin'ny Jesosy ny fiainanao. Raha tena miorina amin'ny Jesosy, marina matsy ny fiainanao, dia azo antoka fa hamonjy anao Jesosy, azo antoka fa hiaro anao Jesosy, na amin'inona na amin'inona azo antoka ny famonjenanao. Ny vola tsy azontsika ianteherana izany, ary ny tompo efa mampianatra hoe aza matoky ny arena miovaova. Mety miovaova io, mety miova io,
mety lany io mety ritra io Jesosy Kristy lay loharano ny famonjena tsy miova mandrakizay ary efa nilaza izy tsy miova izy dia tsy miova izy tsy miova ny fiasany hatramin'izay mandraka ankehitriny koa tsy miova ny fiasany tsy hoe tany aloha izy nanasitrany fa ankehitriny izy tsy manao izany intsony tsy ry havanao izao indrindra ary izy vao mety tena manatanteraka izany noho izany indrindra androany dia isaorantsika an'Andriamanitra ny fahafahantsika manompo azy eto amin'ity toerana ity indray ary ny fahafahanao ihany koa mandrena manaraka izao fandarana izao ihany koa fa ianao io dia tian'Andriamanitra hoarovana tian'Andriamanitra hovonjena tiany mihitsy hoe izy ny mpiandry anao ary mitonanao androany ho anao izay mety efa nangatsitsika angambany ny emotra na ny verin-dalana mihitsy tao anatin'izay amehan'izay tao anatin'izay fiboan'izay noho ny tsy fisian'ny fotoam-bavaka dia indranao fa ny vily nakariana nanao an'izao indray ndao hiverina amin'Andriamanitra ndao hiverina amin'i Jesosy miverena indray tahaka n'ilay tanjaka ao hatramin'ny voalohany ary za mahita fa asany devoly manelingelina mitondra antsika ho amin'ny fahatoritoriana na amin'ny fahavarimbarianana lay fotoana zay nisin'ny fiboana teo andaontsika hiverina ho amin'Andriamanitra ary tena hiverina amin'ilay mpiandry antsika ary tena hiverina amin'ilay zay mahavonjy antsika dia Jesosy rery ihany raha tena hiverina ianao dia manome antoka Andriamanitra fa iambina ny fanahintsika izy ary tsy ny fanahintsika ihany no arovana fa hatramin'ny tenantsika dia ho arovan'Andriamanitra ho vonjen'Andriamanitra mila famonjentsika mila fiarovantsika noho izany indrindra miverena ao amin'Andriamanitra ary ny tena moa mampiandra foana miverena amiko dia mba hiverina aminareo aho Jehova raha miverina amintsika fa izy mpiandry antsika dia amonjy ny fanahintsika izy hiaro atsika amin'izay rehetra ataontsika izy amin'izay rehetra lalaka alianao dia Andriamanitra no afaka anisy fiarovana anao ary ao anatin'izany indrindra ny mpanao salamo aza dia samy laza mihitsy hoe iza moa ny famonjena ho anay iza ny famonjena ho an'ny olona avaiza ny famonjena ho an'ny olona raha ny salamo ohatra faraika amin'ny 20 amin'ny 100 dia milaza mihitsy ny mpanao salamo hoe manompo masoko amin'ny tendrombohitra aho avaiza ny famonjena aho izy dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany mpahary ny lanitra sy ny tany tsy milaza mihitsy ny boky ny mpanao salamo eto na mpanao salamo eto hoe ny famonjena dia avy amin'ny vola avy amin'ny fahalalana avy amin'ny fatakarana fa avy amin'ny Jehova avy amin'Andriamanitra irery ihany amin'ilay mpahary an'ity zao tontolo zao ty ny famonjenanao ihany koa androany dia tiako milaza aminao hoe tsy ary na any ananina tsy avy amin'ny tendrombohitra ozy fa avy amin'Andriamanitra irery ihany lay mpahary zao rehetrarehetra zao tsy izy famonjena natokana ho atsika ry havanao afa-tsy ao amin'i Jesosy irery ihany ary nafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana dia haitsika tsara fantatsika tsara fa amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana voalohany indrindra ary tsy no afaka amin'ny fahotana ihany fa amonjy ny olona tsy ho tonga any amin'ilay fahaverezana mandrakizay any amin'ilay fampitena mandrakizay tsarova eny ry olona e fa andro farany ene zao hoe ary raha hifarany ity zao tontolo zao ty ho aizy ianao manana antoka no ho any an-danitra ve ianao manana no antoka no hovonjena ve ianao le famonjena lehibe indrindra ry havana izay tiako ambara aminao androany dia tsotra ihany tsy le hoe fanasitranana tsy le hoe vahaolana ara-bola tsy le hoe vahaolana ara-kasa tsy le hoe vahaolana ara-tokantrano tsy zay fotsiny zany rehetrarehetra zany dia karazan-javatra madinika avokoa zany rehetrarehetra zany fa le famonjena lehibe indrindra tian'Andriamanitra amonjenanao amonjena antsika rehetra
tele famonjena atonga anao tsy ho lasany amin'ny fahaverezana mandrakizay fa ho ataon'Andriamanitra ho anisany ho mpandova ilay fiainana mandrakizay feno fiadanana tsy misy ranomaso tsy misy alahelo intsony ianao ka noho izany indrindra aza dia mitona anao androany mba hiorina tsara atoky tsara an'Andriamanitra tahaka ny tenenin'ny mpanao salamo hoe Jehova ne mpiandry ahy ho Davida tsy hanan-java-mahory aho ary tahaka ny lazain'ny mpanao salamo eto ihany koa hoe raha manompo masoko amin'ny tendrombohitra avaiza ny famonjena tsy avy amin'izao tontolo izao izy tsy avany amin'ny vola tsy avery amin'ny tendrombohitra fa avy amin'Andriamanitra irery ihany ry havano fa amin'ny fotoana izao tena hijoroantsika iorenantsika ao an'Andriamanitra irery ihany tsy vilivilian'ny fotsika na saitsika na fanahintsika akatsy na akaroa aza manaiky ho voasarika na ho adalainy ty izao tontolo izao ty intsony ianao fa mivereny ho amin'ilay sitrapon'Andriamanitra ao amin'ilay tena mpiandry azo antoka indrindra teo amin'i Jesosy jereo nge nahazo an'ilay zanak'adala lay any amin'ny Luka 5:10 jereo ny tantara niala tao amin'ilay mpiandry azy izy le ray moa zany noariny eto hoe rainy fa Andriamanitra ny tindresana amin'izany niala tao amin'ilay toerany fiadanany ho anao izay efa nembotra ka ny verin-dalana ary ianao izay lavitra an'Andriamanitra ihany koa dia asaiko amin'ny anaran'i Jesosy ianao androany andao anatona an'Andriamanitra andao hiverina amin'Andriamanitra mavonjy atsika loatra izy tena tia atsika Andriamanitra tsy mijery amin'ny faratsitsika sy ny tamin'ny falototsika sy tamin'ny tsy fahatanterahantsika sy ny fiainatsika izay mety ny fanohatra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra fa miantso atsika kosa izy ary marina be ny tenin'i Jesosy marina be ny teniny ny afatra hoe raha mbola velona anie ny olona dia misy azo tenaina ho amin'ny famindram-po hoe mbola tia mindra fo aminao Andriamanitra matoa ianao mbola tsy maty dia mbola tia mindra fo aminao mihitsy izy ary mbola tia hanafaka anao izy ary tia hitondra anao ao amin'ilay toerany fiadanana izy tahaka an'ity zanak'adala ity raha ny tokony ho izy dia izy ny andrasana fa ina zavatra antranga nivoaka tao amin'ilay toerana anisan'ny fiadanana izy nandeha nanao izay tiany natao tany ambadika tany niaraka tamin'ireo arena zay azony tao amin'ilay rainy nandany ny fananany tamin'ny filandratso izy ny tenin'Andriamanitra lany zany vola mety lany ho iaho mety miovaova io mety mandalo io inoko fa efa nahita olona tena nanam-bola ianao fa rehefa avy eo tonga fahita izy ho fitenenana tonga mahantra indray dia tahaka izany ty zanak'adala ty nanam-bola tena nanao izay tiana atao rehetrarehetra ny liba tamin'ny faharatsiana maro isan-karazany lany ny vola niankina tamin'ny tompon-tany tany amin'izay nisy azy tany izy dia inona nataony tady asa tsisy asa nomena azy fa niandro kisoa zay le teneniko hoe raha tokony ho endrasana izy dia izy indray ny lasa mpiandry tsarovy tsara ry havanao mpiandry atsika dia tokana ihany Jesosy Kristy tompo lay mpiandry azo antoka tsy rendremana io tsy matory io mianao io na andro na alina manisy fiarovana ho anao indrindra ny fanahinao vampitoana ho iazao iverenana ary tena iverenana amin'Andriamanitra isaorana moa lay zanak'adala fa tonga saina dia niverina tao amin'ny rainy mahafinaritra dia hoe tsy nandahaza mihitsy ny rainy ary zay indrindra koa ny tiako hanasananao androany ianao izay manatrika etona hoe raha ohatra ka efa niala tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra ianao niala tamin'ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra tamin'ny tsy fanekena an'Andriamanitra teny tsy fanekena ny tenin'Andriamanitra fa izy ny mahavonjy atsika ary izy ny fiarovana atsika dia androany fotoana tena mety androany iverenanao ao amin'Andriamanitra indray fotoana tena mety ahafahanao indray miaraka amin'Andriamanitra ty fotoana androany ity koa dia manapa-hevitra aza miandro hoe rapitsona raha afaka pitsona ohatr'izao na ohatr'izao fa fotoana androany anapa-kevitra tahaka n'ilay zanak'adala tapa-kevitra izy tsy miandro hoe rapitso izy fa ozy izy iainga amin'izay
ody any am'ray koa raha tonga any ako dia ilaza aminy mba ho ataony tahaka ny anankiray amin'ireo mpanompony tsy ho zany antsony fa ho mpanompony fa tsy zany akory ny zavatra nitranga tsy riavanao raha miverinao amin'Andriamanitra ianao a tsy manilikilika anao Andriamanitra tsy anilikilika anao velively mihitsy izy ary tsy ametraka anao hoe satria anao efa ohatr'izao dia atsinay zany plasy misy anao tsy zay fa nandray azy Andriamanitra ary tena nandray azy tamin'ny fitiavany le rainy zay lazaiko fa endrika Andriamanitra ianao ihany koa raha tonga ato amin'ny tompo dia vonina andray anao Jesosy vonina hiaraka aminao ndray izy vonina hitondra anao ho amin'ny famonjena sy amin'ny fanafana ndray izy inona ny aretinao zao ry avanao mimpiandro io ndray nge mahita fa marary tongotra ny io ndray dia mazava ho azy tsy maintsy mitsabo an'izany izy mikarakara an'izany izy le mpiandry anao koa malala fa zao ny olanao zao ny aretinao zao ny ady mitrangy eo amin'ny fiainanao dia tia hamonjy anao koa Jesosy ary tia hanafaka anao mihitsy izy androany fotoana mety androany ho iaho hiverenanao amin'Andriamanitra raha hiverina ianao androany dia tena andray anao Jesosy androany tena andray anao Jesosy androany ho raisiny ianao ho zanany malalany ho tena aseony anao ndray ny alebiazany ny falebiazany ny fitiavany dia le fitiavan'Andriamanitra anao ary inoko fa ao ambadiky ny fiverenanao amin'Andriamanitra dia tantaram-piainana vaovao ndray a ny arahanao amin'Andriamanitra ary ny tiako ambara ihany koa ianao zay efa mijoro tsara manatrika etona androandro tandremo aza miala ao amin'ny tompo ianao ho famaranako sao ten'Andriamanitra aza miala ao amin'ny tompo ianao aza miala ao amin'ny Jesosy mihitsy ianao aoka hiorina tsara amin'ny Jesosy ianao androany aoka hitoetra tsara ao amin'ny tompo ianao anio mavonjy ianao Jesosy ry avanao tena tia anao Jesosy tia hamonjy ianao dia tia hanafaka anao Jesosy androany izay ny afatra fa tiako milaza aminao androany hoe satria izay ny afatry ny tompo dia tiako ny vavaka ao anao androany raha mba an'olo tena ho an'ny tompo ianao androany dia vonina Jesosy androany hanafaka anao raha an'olo tena ho an'i Jesosy ndray ianao androany hanamafy ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra ndray tsika androany dia hamonjy anao Jesosy androany ary tena hanafaka anao tokoa ny tompo amin'ity androany ity koa melohan'ny vavako andao ataontsika ilay hira hoe ely zay ny alako nantsirako anao andiny voalohany ihany dia rehefa vita zay dia hivavaka isika raha mety aminao no mandoalika malalaka ny toerana afaka mandoalika tsara ianao tsika raha teo manaja ny amehana dia afaka mandoalika tsara mihitsy ianao manolora ny tenanao an'Andriamanitra androany ry avanao aza mieritreritra atsarofa afatoy amin'ny fanoloran-tenanao ny tenanao zay tonga eto androany ianao any an-trano ihany koa manaraka izao fandarana zao eo amin'ny toerana misy anao mandoaly mivavah fa iaino ny fanoloran-tenanao Jesosy ataontsika sahiry zay
isika amin'izao fotoana izao azy. Andao hivavaka isika. Araka ny nanentanako anao teo hoe raha mety aminao mihitsy mandoalika dia mandoali. Dia atolory an Jesosy ny tenanao. Sokafo ny vavanao. Mangata famindrampo, famelan-kelo. Rehefa vita izay dia hivavaka ao anao androandro. Hivavaka ao anao rehefa vita anao ny fanorantenanao. Fa hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao tokoa izahay. Raha mbola afaka miverina indray manompo anao eto amin'ity toerana ity, izay toerana ahafahanay miantso ny anaranao, toerana ahafahanay miray fo, miray saina, miara-mivavaka, mitady anao. Andriamanitra, raiko tsara indrindra ianao. Androany dia mamindra fo aminay. Ninona mety fivilianay, ninona mety lalana izay nizoranay ka nandehananay ho amin'ny lalana tsy izy na amin'ny lalana diso aza, dia matoky aho. Fa mindra fo amin'izao fiangonana izao ianao. Amelaneloko ny fiangonana ianao. Ampiverina azy amin'ny sitraponao ndray ianao. Jesosy, ianao nefa nilaza izay rehetra manantona ozy ny teninao dia tsy mba misy laviko. Miverena amiko ianao dia mba hiverina aminareo ndray aho Jehovah. Fa ampitoana izao Jesosy, tena tiana hiverenana aminao, hanatonana anao ndray. Androany Tompo, dia izay rehetra manantona anao eto amin'ity toerana ity, izay rehetra mandre izao afatra izao, dia hiverina aminao tokoa izay. Tena hanompo anao marina tokoa. Hitoetra ho amin'ny sitraponao. Ary andeha tsy hanananay tsiny intsony manoloana izao fiainana izao. Fa hitoetra ho anao izay Andriamanitra. Fa ny devoly izay namatotra ny olona hatramin'izay, nampaniny olona, nampiala ny olona tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia foanako raha tsy manan-kery asa izany. Androany dia miala le ratsy, foanana amin'ny anaran'i Jesosy. Miala le ratsy, foanana amin'ny anaran'i Jesosy. Miala androany. Faranana ny asa maizina rehetra ao anatin'ny olona. Fonjeny izao fiangonana izao, ho amin'ny sitraponao ny fiangonana. Misaotra Jesosy. Amen. Amin'izao fotoana izao kosa dia hivavaka ao anao mazahoa ny toeranao. Hivavaka ao anao raha marary ianao mino androany, fa tsy miova amin'ny fanasitranan'i Jesosy. Dia apetrao amin'ny faritra marary ianao mihitsy ny tananao na aiza toerana misy an'ilay aretina. Mino, antokiso, fa mavondy Jesosy. Apetrao amin'ilay faritra marary ianao ny tananao. Ary raha mananolana ianao dia tiako milaza aminao hoe Andriamanitra mpamahaolana le Andriamantsika. Dia apetrao fonao aza ny tananao. Mariko ny fononao sady zany. Fa mahavahan'ny olanao Andriamanitra. Mino androany, fa hiditsao tokantranonao Jesosy. Matokisa androany, fa hitsatsehatra amin'ilay aretinao Jesosy androany, dia amonjy anao izy. Ary raha misy olona voafatry ny asany devoly, androany tiako milaza aminao fa mifarana androany io asany maizina izay mamatotra anao io. Ahita mazava ianao, ahita fandresena ianao, atsapa fahombiazana ianao. Hivavaka isika. Jesosy, mamindra fo amin'reto olona reto koa ianao ary amelanelony. Rehefa niverina taminao tokoa izahay, verina taminao izy, dia niraisinao ndray fa tsy mba nilavinao. Androany Tompo, dia hitanao ny aretina, hitanao ny olana, hitanao ny karazana asany devoly izay mamatotra sy mangeja azy, fiainany fahamazinana izay mamatotra azy ankehitriny. Androany dia mandidy, mandroka ny aretina rehetra ao aminy ahy. Na karazana toinona zany aretina zany. Androany, miala ny aretina ao aminy. Sitrany izy. Le dia kapoka taminao Jesosy. Efa nalefanao, efa niantra taminao, ho fanasitranana, ho famonjena azy androany. Sitrany izy. Amin'ny anaran'i Jesosy, sitrany izy. Manjavinao amin'ny tenany fivitosana. Manjavinao amin'ny tenany, levinao amin'ny tenany ny fanaintainana rehetra. Ary androany Tompo, ny karazana olana rehetra dia misy vahaolana ao aminao. Androany Jesosy, na olana ara-bola, na ara-tokantrano, na ara-piarahamonina, na aiza misy ny olana amin'ny anara-maherin'i Jesosy, misy vahaolana tonga eo amin'ny tenany. Ary ny fanaratsy rehetra tsy manjany eo anoloany intsony. Pandresy izy androany amin'ny anaran'i Jesosy. Pandresy izy androany. Resy Satana, miala androany io karazana asa maizina mamatotra sy mangeja azy io. Fony zany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy. Ankasitrany ianao, mena voninahitra ianao.
fa tsara indrindra ianao ho anao rery an'ny tera sy ny ajary nyvoninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen dia isaorantsika n'andriamanitra zay tenin'andriamanitra zay a fa dia ho raisitsika amin'ny mpanompon'andriamanitra anoho ny fandarana manaraka tompoko misaotra indrindra tompoko ya dia isaorantsika ny tompo zay afatra nampitoran'andriamanitra amin'ny mpanompon'izay a afatra saza ho antsika ka inoko fa mitompo hiasa eo amintsika tsiraray avy isambatan'olona anao hira anankiray isika aorina ty hira ity dia anokana fotoana andray isika anaovana vavaka ho an'ny fiangonana kristianina rehetra efa mandalo anatin'ny van'ny anandro farany mantsy isika amin'izao fotoana izao betsaka ny zavatra tsy maintsy atrehana be dia be mihitsy ka hivavaka tsika mba tsy hokivy ny mpino kristianina mba tsy sihemitra ihany koa na dia anankiray azy fa arakaraky ny siny ady atrehana dia androso ho an'i Jesosy androso ho an'Andriamanitra hatrany hatrany izy hira ray zany no iarantsika manao dia anokana fotoana anaovana vavaka isika Alleluia mino fa tena nahery anao tao anatin'izay ten'Andriamanitra izay ary vonina tena nanompo an Jesosy ndao tsy hikiderana azy arana mafy hatrany fanoloran-tena antsika ao anatin'ity hira ity tompo Rambulan
soka mankalazanao mendikanao ivavaka amin'izay zany isika amin'izao fotoana zao a ho an'ny fiangonana kristianina rehetra araka ny nambarako teo hoe efa manitsaka ny vanandro farany isika taranaka ankehitriny be dia be mihitsy ireo zatra mifamafao zay mety manan-kivy manan-ketraka amin'ny fo mampiravoravo tanana ary mety ampihemotra mihitsy azy mba hialan'ny olona amin'Andriamanitra dia ivavaka ho amin'izany tsika mba samy haritra hatramin'ny farany ny fiangonana kristianina rehetra. Ry Andriamanitra arany malala o, misaotranao zahay ny fahasoavanao dia afaka miaraka mivavaka ary indrindrindrindra afaka mifampivavaka koa amin'izao fotoana izao dia nreto izahay mpanomponao miaraka amin'reto ekipa reto mivavaka ho an'ny fiangonana kristianina rehetra manerana Madagasikara, mivavaka ho an'ny mpino kristianina rehetra manerana Madagasikara. Eny hatralepitan'ny ranomasina mihitsy azy mamindrafo aminay ianao Andriamanitra, mamindrafo aminay ianao. Marina fa mandalo ady sy olana ary zavatra sarotra izahay fa dia amindrafo mba tsy ho tratra fakiviana mihitsy izay fiangonanao, izay olonao Andriamanitra. Na inona asa na devoly miasa amin'izao vaninandro zao dia tsy ho tratra fakiviana mihitsy izahay ary indrindrindrindra tsy ho tratra ny fiamorana na ny fiverenana lalana. Fanompanao hatramin'ny farany izahay, anompanao hatramin'ny farany izahay. Tazominay Andriamanitra le tenin'i Jesosy manao hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Mino sy matoky izahay fa miaino anay ny an-danitra ianao ary matateraka zany fankatana izany. Raha afafinay amin'ny anaran'i Jesosy le rasarobidy eo aminay fiangonana rehetra ka hiaro anay dia hivoaka ho mpandresy tokoa izahay ho voninahitry ny anaranao Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Dia anokana fotoana indray isika milona tena marana antsika ny fotoam-pivavahana hivavaka ho an'ny firenena malagasy ho an'ity Madagasikara nosy malalantsika ity. Hivavaka isika mba ho tonga ny famindrampon'Andriamanitra ka na dia efa latsaka katerena ary ny firenentsika indrindrindrindra no ty valany aretina zay tonga eto Madagasikara ity dia izao. Andriamanitra mindrafo ary amin'ny fomba lehibe sy magaga no anavan'Andriamanitra ny fiangonana ny firenena malagasy ka ho tafariny indray izy. Omena tompony voninahitra ny amin'izany ka andao hivavaka arak'izay tsika rehetra. Raha eo mbola misaotranao indray izahay satria afaka miray saina miaraka manao vavaka ho an'ny Madagasikara, ho an'ity firenena malagasy misy anay ity. Soela andro vitsivitsy sisa dia higadona ny tsigarena taona nazahoana ny fahaleovan-tena. Tompo mamindrafo ianao, tena mamindrafo ianao. Marina fa latsaka katerena ny firenena malagasy. Manjaka eto amin'ny firenenay ny crise sociale, crise économique, crise ara-politique, sy ny sisy. Fa mino zahay Andriamanitra fa no famindramponao amin'ny alalan'ny vavaka hiaranay manao zao dia isy famonjena lehibe ho ataonao amin'ity firenena ity. Ka ny programme-ny devoly anapotika ny firenenay dia foananay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ary mivavaka izahay sady mitsodrano ho tafarina faingana ny Madagasikara. Omena voninahitra ianao ny amin'izany fahasoavana lehibe ataonao zany Andriamanitra. Ary mbola fafinay amin'ity firenena ity sy amin'izao Madagasikara zao ilay ran'i Jesosy Kristy zay efa nalatsaka teo ambony hazo fijaliana. Afafinay ho famonjena anay. Misaotra ho sitrana ny taninay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia andaontsika mbola anao hira anankiray mialohan'ny tena amarantsika ny fotoam-pivavahana tamin'ity androany ity. Miraso tompoko. Alleluia. Ianao rehefa an Jesosy ianao ny zanak'i Jesosy dia manana anjara, manana lova tsara indrindra any an-danitra
dia minoko a fa efa voasoratra ny an-danitra ny anaranao amena ka andaontsika hideran'Andriamanitra ame voninahitra anazy. Nera pusurunana pambansua yumbunana Zavna ulan sasani Hosete panasani Zainti masriani Belu martane Yonantuku Nenya bakabakilansa Sita kake Yumakumana ne dansa Te amira pira santa bane Amira pira santa bane Mubasika mena kabene tuku Apa mira pira santa bane Anjen fatu kabane Wabia kamya bane Mubasika mena kabene tuku Apa mira pira santa bane Sete palasani, sete masriani Venu martane, yonantuku Nina bakabakilansa Sita kate, yuwakumana ne dansa Te amira pira santa bande Amira pira santa bande Mumbatsika mena kabenetuku Amira pira santa bande Anzen fatu kabane Wabia kamya bane Mabubasika mena kabene tuku Amira pira chanta bane Amira pira chanta bane Amira pira chanta bane Mabubasika mena kabene tuku Amira pira chanta bane Anzen fatu kabane Wabia kamya bane Mubasika mena kabene tuku Amira pira chanta bane Sasani Osete palasani Senti masriani Menu martane Yonantuku Anina bakabakilansa Sita kake Yumakumana ne dansa Amira pira chanta bane Amira pira chanta bane Mubasika mena kabene tuku Amira pira chanta bane Anzen fatu kabane Wanya kamya bane Mubasika mena kabene tuku Amira pira chanta bane Amira pira chanta bane Apabila tidak santa bane Apabila tidak santa bane Dia isorana manokana ny tompandriamanitra zay efa netahantsika ary ny tany zao fotoam-pivavahana zay niarantsika nanatateraka izao omena azy ny dera sy ny aja ary ny voninahitra amarana ny fotoam-pivavahana isika
amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tsodrano ataoko ho anareo ivavaka sika. Mbola misaotra sy makasitraka anao zahay ry Andriamanitra rany malala masina zay ny an-danitra fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity noho ny fitahinao manokana. Misaotra mame voninahitra anao zahay. Ary ankehitriny amin'izao famaranana izao dia mijoro ny mpanomponao mitondra tsodrano ho an'ny fiangonanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tanamaherin'Andriamanitra ny tsy hiala amin'izao fiangonana izao na amin'ny andro na amin'ny alina. Tahaka ny nitondran'Andriamanitra zanak'Israely niala tany Egypta ho any amin'ilay tany tondradrony sy tantely. Nitondra azy tamin'ny alalan'ny androrawan'Andriamanitra ny alina, ny antoandro, ary nitondra azy tamin'ny alalan'ny andro hafa Andriamanitra no ny alina. Dia ho tahaka izany nitondran'Andriamanitra an'izao fiangonana izao noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay efa maty ho anay teo ambony hazo fijaliana ary nalevina sy nitsangana tamin'ny maty ary petraka ho tanankavanan'Andriamanitra manao fifonana. Fahasoavana mandrakarivany ho amin'izao fiangonana izao mandritry ny androm-piainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mametraka ny mandra-piaona manao velomantsika rehetra tompoko amin'ny manaraka indray.